Ray aman-dreny tsy mahafoy anak'Andriamanitra. Nanenena ny Tompo ny ratsy no kasainy atao. Tonga tetỳ an-tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Isy hafaliana lehibe any an-danitra amin'ny mpanompo iray mibebaka. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary tsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ny ity alady faraky 12 volana septambra 2024 alady 420 mandava-taona taona D. Lohahevitra roson'ny fiangonana ifampiarana amintsika sy andalinana ny finoana amin'ny herinandro ity indray dia ny hoe ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka Andriamanitra. Ny vakiteny voalohany eo amin'ny boky Exode 4:30 andininy fahafito ka hatramin'ny faraky 10, ny 13 ka hatramin'ny 14 milaza ny hoe nanenena ny Tompo ny ratsy no kasainy atao. Maneho ny fifandraisana lalina teo amin'Andriamanitra sy Moizy ilay nofidi no mpitantana ny vahoakany. Ity andalatsoratra masina ity dia ny fifampiresahana misy tamin'izy mianaka amin'ny tantanana ny zanak'Israely. Tsy vitany hoe nanao tsinitsinina sy nanome tsiny tsy tapaka ny Moizy reto vahoaka reto, fa mbola nanao eloka be vava dia ny fandaozany tanteraka an'Andriamanitra tamin'ny nanaovany Andriamanitra ho azy ireo dia ilay zanak'omby volamena. Nirehitra tamin'ireto vahoaka reto ny fahatezeran'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny Moizy izy fa handringana azy ireo. Saingy noho ny fitalaon'ny Moizy izay mpiandrondrona nankenan'Andriamanitra azy ireo dia nilefitra tamin'ny fahatezeranyio Andriamanitra ka namindra fo tamin'ireto vahoaka mpiodina ireto. Ny vakiteny faharoa dia taratasy voalohany ho an'ny Timote ny toko voalohany andininy 12 ka hatramin'ny 17. Nilazany masin-dapoly hoe tonga tetỳ an-tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Vavaka fisaorana tamin'Andriamanitra no asandratry masin-dapoly amin'ity vakiteny faharoa ity. Fisaorana an Jesosy Kristy no ny alehibe ny famindram-pony tamin'izy Paoly. Tsy naka ohatra hafa izy ilazany ny alehibe ny famindram-pon'Andriamanitra io, fa ny tenany no niraisiny ohatra. Ka na dia lehibe toinona aza ny atsoany sy ny fahotana vitany, ambarany an'i Timote fa lehibe lavitra noho izany ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa mitodika aminy sy mibebaka isika hoy masin-dapoly. Dia Jesosy Kristy ilay mpamindra fo ary ao amin'ny Luka 5:12 andininy 1 ka hatramin'ny 2:30 milaza hoe isy hafaliana lehibe any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka. Fampianarana lehibe ho antsika ary ity fampianarana nataon'i Jesosy ity mba tsy hevitena ho marina sy ho tsy manatsiny ka hanilika sy tsaratsara foana ny hafa, ary manentana antsika ihany koa hanana ilay toe-pon'Andriamanitra hitady sy hamonjy ireo namana izay mila hanary-tena na voahilika eo anivon'ny fiarahamonina. Dia ho tsaroantsika mandrakariva ilay fampianaran'i Jesosy hoe famindram-pony sitrako fa tsy nisorona. Ho an'ireo rehetra nanakina nandraikitra ao anivon'ny fiangonana ary na sehatra inona na sehatra inona dia mampita ity toe-po sy toe-panahy ity amintsika Jesosy mba tsy hanilika na sanatry hanary ny ondry izay nakinina amintsika. Ezaka manokana napetraka eto anivon'ny dioseze ny famangina ny APV ny fitsidiana tokantrano. Ireny no ahafahantsika manentana sy mamelombelona ary mitady ireo kristianina izay malaina na tsy hita amin'ny vavaka intsony. Antony maro mety mahatonga azy ireny hanao izany, eo mety ho fanafitoinana, ny tsy fahasalamana, ny fahantrahana, ny fitediavana sy ny sisa. Tsy ho hita any am-piangonana intsony ka tsy levolevona faniliana anandrasan'Andriamanitra amintsika, fa ny fitiavana hitady sy hamonjy azy ireny ary hitondra azy akafaliana ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra dia ny fiangonana. Miantso antsika ny Tompo ary maniraka antsika zanany rehetra mba hifanohantohana sy hifanohintohina hiaraka hitady sy hamonjy ny very fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ka na ireo izay very tsy fidiny na ireo nanary-tena toy ilay zaza-pandany dia sitrak'Andriamanitra mandrakariva
niombonan'izy ireo hafaliana rehefa miverina sy mitodika maka amin'Andriamanitra izy ireo. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia hitsodrano sy hitsimbona antsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy tena Andriamanitra ary.